Melohan'ny volana Jiona 2024 dia fafaka amatsy ny tambazotra iraisana Antananarivo ny tombo famokarana angovo ao ranomafana izay natomboka androany raha nambarany Andrajoelina tany an-toerana. Androany moa no napetraka tamin'ny fomba ofisialy ny vato fehizoro izay mariky ny fanombohana ny asa fanorenana ity toby famokarana angovo izay atratratra amin'ny 420 megawatt ihany ny angovo izay vokarina ao an'ity izay amatsy ny 220 isanjato ny famokarana ho an'ny tambazotra iraisana Antananarivo. Anomboka rapitso zoma 20 Desambra ny famoahana ny voka-pifidianana vonjimaika tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina raha ny tety andro izay navoaka ny voamera maleo-tena amin'ny sana fifidianana. Ny faritana Antananarivo no isantatra izany. Ny rafitra manokana mpikirakira sy mpamoaka ny voka-pifidianana ny Spatrek isaky ny renivohim-pahatany moa no amoaka izany voka-pifidianana vonjimaika izany. Ny sabotsy 20 Desambra no ivoaka ny vokatra vonjimaika ho an'ny faritany Majanga sy Antsiranana raha ny alatsinainy 20 ny volana Desambra kosa ny an'ireo faritany 36 ambiny dia Toliara, Tomasina ary Fianarantsoa. Amin'izao akatoky ny fety izao dia maro no tsindrin-daona miandry ireo jiro izay marevaka mandrevaka ny renivohitra. Amin'ny tendray mitoraka ity dia tsy ho toy ny isan-taona fa eny amin'ny zaridaina Ambohijatovo no ahitana an'izany. Andravaka ity toeram-pitsangatsakana ity ireo jiro marevaka ireo ary azon'ny rehetra tsidihana manomboka amin'ny 7 ariva hatramin'ny 10 alina saingy tsy ho maimaim-pona izany fa misy ny vidim-pidirana 500 ariary alohan'ireo izay dia hiditra ao anatiny. Manomboka ny zoma 20 Desambra izao hatramin'ny alahady 5 Janoary ny fampisehoana ireo jiro marevaka ireo. Nanapa-kevitra ny ampiato ny fangatana sy fanomezana fizakan-tany ny filan-kevitry minisitra Omaly Alarby. Tsisy intsony araka izany ny fandraisana fikirakirana ny raharaha fangatana fizakan-tany vaovao mandra-pahitana vahaolana maharitra amin'ny fiarovana ny zony tsirairay amin'ny fananantany raha ny voalaza ny tatitry ny filan-kevitry minisitra. Ny vaona tsy araky ny tanjona nametrahana ho azy ny fampiasana ity fomba fahazoana tany ity satria lasa ampiasain'olona anaovana osoka amin'ny fananantany ho iatran'ny fanazavany ny tatitry ny filan-kevitry ny minisitra. Miverina misokatra ny fitaterana entana an-dranomasina izay mampitohy an'i Madagasikara sy Comore araka ny tapaka teo amin'ny filan-kevitry minisitra rehefa niato nandritra ny volana vitsivitsy noho ny fianaky ny valanaretina kolera tany Comore tany. Mipetraka na izany aza ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra, tsy mahazo midina sambo ohatra ireo tantsambo. Ireo mpandeha avy any Comore kosa dia tsy maintsy mandalo fihiboana mandritra ny 12 andro ankoatra ny fihinanan'izy ireo fanafody eo am-pahatongavana.